Araba topoko lafinaritra topoko vavy atao anatin'ity fotoana ny fampalalamba vao itindray no hanomezako fotoana anao anatin'ny minitra maromaro anasananao ihany koa ny anaraka izany hatramin'ny farany ny lafim-baovao anatin'ny tontolon'ny fampianarana ambony ny fitohizan'ny fitokonana tanteran'ny mpianatra eny Ankatso no entina amintsika ny antsipiriny zay eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izay mbola mitanany sainy be sy ny maro amin'izao fotoana izao ny faneho-kevitra izay nentin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianana amin'ny tokony isotonana ny fitoriana ireo mpanao gazety mirahalahy izay nitanana ponja vonjomaika izay niantefa tany amin'ny minisitra natanteraka ny fitoriana azy ireo moa izay antso izay akoatra izay ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana hitondrana anazy ihany koa zany amin'ity takariva ity mbola mitohy androany ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo Ankatso teny nisy ny fampiantsina teo amin'ny rotonta izany hoe ny mpianatra ankilany eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana nisy indray ny fototrafitrafa simba vokatra izay Marco Antoine no mitondra ny tatitra izay Tsirakotorson kosa naka ny sary mbola mitohy hatrano ny fihetsiketsehana izay nataon'ny mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo teny Ankatso mitaky hatrano ny fampiakarana zato isan-jato ny vatsim-pianaran'izy ireo ireto mpianatra manao fihetsiketsehana ireto araka ny fanazavana voaray raha ny atoandro teo dia voalasa fa nisy andihana tanora nandrava ireo mpianatra sasany izay mbola nanohy fianaran'izy ireo tao anaty efitrano fianarana tety ivelany kosa dia maikilan'ny afo ny trano fivarotana iray manoloana an'izany dia niditra teny anatin'ny faritry ny université ireo mpitandro filaminana anisany mitondra faisana amin'ny fihetsiketsehana tony ihany koa ireo mpitatitra eny amin'ny faritra Ankatso iny nisy araka izany ny fandaminana vaovao nataon'ireo zotra-pitaterana teny toerana niova aloha ilay izy satria misy izany ilay korontana dia tsy maintsy voatery izy naty amanaty arotoro dia tsy mandeha tsirairay etsana nisy mijanona fa nahatonga an'ilay fahamaliana zana teo zany ity mbola andeha aloha sy nahatonga an'ilay fahamaliana mandrapahalamana izy aloha zany dia miresaresa zany ny 166 ny 160 ny 119 ny 128 ny 187 dia ohatran'izay daholo mandrapahalamina izy nefa nilan'izay koa izay mahatsaro tena mijaly amin'ilay grève lahy ety Ankatso satria ireo mba mpamelona anay nikapoakanay nefa lasa simba ilay izy dia navady aman-janakara mety tena tsy sakafo rehefa kelikely tena miaina misy nisy an'ilay mpandeha ao anatin'ilay korotana satria ilay olona matahotra an'ilay korotana dia misy sa mandeha fa mpianatra ihany zao taterina ireo hoe mpianatra izay ambony any rehefa mitontono kely ilay fihetsiketsehana ataon'ny mpianatra ao ambony eo hatramin'ny orana elanay teny toerana dia tsy nisy ny olona naratra sy voasambotra